Fiadanany tompo daholy tononoko amintsika rehetra manonona nisy shalom amintsika mpanaraka ny pejy. Mamaky an'ity romanina toko faharoa folo andininy voalohany dia hoe ko amin'izany mangataka aminareo rahalahy ranabavy ihany koa noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Mangataka aminareo noho ny famindrapon'Andriamanitra. Mazava ho azy fa Andriamanitra dia namindra fo tamintsika tamin'ny alalan'ny fahasoavany, ny grasy izany. Io fahasoavana io ilay ambaran'ny Efesiana toko faharoa andininy fahavalo fa fahasoavana ny namonjenanareo satria tokoa selon ny Torah, selon ny lalàna ny fahotantsika dia mamono antsika. Rehefa tratra isika ohatra manota amin'ny andro sabata avy hatrany tetoram-bato, manota amin'ny teboka anankiray dia misy ny didi-pitsarana miatra amintsika fa kosa nentin' Kristy Jesosy ilay fahasoavana namonjeny antsika. Efesiana toko faharoa andininy fahavalo. Mazava hatreo mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona. Ohatrany ahoana izay fanatitra velona? Nao miresaka fanatitra indray isika dia miresaka ny bokin'ny Levitikosy, ny Torah izany bokin'ny lalàna. Levitikosy toko voalohany faharoa fahatelo sy ny sisa rehetra izay no manazava ny amin'ny fanatitra, préfiguration ihany aloka ihany satria iarahantsika mahita ny fanatitra ao anatin'ny bokin'ny lalàna fa manome image ny Kristy Jesosy. Fa izao anefa izay le hoe fanatitra ao amin'ny bokin'ny lalàna izay dia misy ny fanatitra omby, fanatitra ondry, fanatitra osy, biby zany resaka eto, ny domoina, ny voromailala. Dia rehefa miroso amin'izay fanatitra izay ny mpisorona dia tena vonoina ilay biby, alatsadra, dekortikena mihitsy ny taviny, ny volony, ny saborany, ny atiny, ny nofony, ny tolany dia apetraka eo ambony alitara dia mentonentona rehefa dekortike tsara. Dia ao anatin'iny misy hanitra miakatra ho an'Andriamanitra tsy toy ao Elohim. Dia midina miaraka amin'izay mahita fity Andriamanitra tsy toy apaiser, izay le fitiavana manarina fahotana ka mamindra fo amintsika izy arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe fa ny fitiavany no manarina fahotana amin'ny alalan'ny lalàna. Préfiguration Jesosy fa tsy hoe izay no Kristy Jesosy. Miroso antsika fanatitra velona ho isika. Le Torah no resantsika teo dia fanatitra biby, vonoina, atao maty. Fa ahoana moa zany ity resaka hoe fanatitra velona ity? Eno tsara. Ny fanatitra velona, ny fahavelomana eo anatrehan'Andriamanitra tsy toy dia miainga à la base amin'ny alalan'ny fofinaina mahavelona Esprit Saint. Io ilay tafasaraka tamintsika tao amin'izany tena. Rehefa nanota isika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, tafasaraka tamin'Andriamanitra niala tamintsika ilay fofinaina mahavelona ahafahantsika manana relation amin'Andriamanitra tsy toy satria tao anatin'izay relation izay dia nanana ny antsoina hoe vatana teofanika isika. Dia tonga maty noho izay fahotantsika izay isika ary tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy toy. Dia miresaka an'ity fanatitra velona ity ny romanina toko faharoa folo andininy voalohany. Ny dikan'izay dia miresaka atsika olombelona indray re-animé. Averiko tsara hoe re-animé. Izany hoe voaraitsika indray ilay fofinaina mahavelona, raiso ny fofinaina hoy Kristy Jesosy tamin'ny mpianatra. Efa niraisinareo ve ny fanahy fony vaonimy anareo? A partir ny hoe mandray ny fanahy masina isika dia re-animé, tonga velona indray eo anatrehan'Andriamanitra tsy toy ary manomboka restaurer, rétablir ilay relation, ilay lien tapaka tao amin'izany tena. Ka raha miresaka fanatitra velona zany ny soratra masina eto amin'ity romanina toko faharoa folo andininy voalohany ity dia tsy miresaka an'ilay fanatitra biby intsony, vonoina, atao maty fa miresaka asy ianao nandray ny fanahy masina, nandray an'ilay Esprit Saint, nandray an'ilay roaka very tamintsika tao amin'izany tena.
amen. Mazavatra eo dia ao anatin'izay no miroso amin'ny fanatanterahana ny fanatitra isika, manolotra ny tenantsika isika izay manana an'izay roaka izay entin'ilay fanahy masina izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona hoy ny recommandation any soratra masina, révélation Paoly, Jesosy Kristy no mifoha ao anatin'ny Paoly, Andriamanitra tsy to manolotra ny tenantsika isika izay efa fanatitra velona amin'ny alalan'ilay fofinaina mahavelona. Conclusion de hoe masina sitrak'Andriamanitra, masina manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, masina satria isika ilay manana an'ilay roaka fofinaina mahavelona dia tarihin'ny fanan'Andriamanitra, izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ilay fanan'Andriamanitra ilay fofinaina mahavelona atao anatsika no mitarika ny fihetsehantsika rehetra sy ny akta fanompona ataontsika rehetra isaky ny antsipriany avy 2 tay mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ho araka ny soratra masina. Dia izay ilay condition de hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Sitrak'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, masina sitrak'Andriamanitra dia mipetraka tsara amin'izay à la fin la conclusion hoe fanompom-panahy mety ataonareo izany, culte raisonnable. Fehin'izany rehetrarehetra izany dia izay nazavaiko anao zay no culte valable raisonnable eo anatrehan'Andriamanitra tsy to. Averiko tsara hoe fehiny dia izay nazavaintsika tsotsotra izay no culte raisonnable, fanompom-panahy mety tokony ataontsika sady ankasitrahan'Andriamanitra tsy to. Apetrao ary ny fanontaniana hoe ny fanompom-bavaka izay fiarahantsika any anatin'ny fiangonana, na isika mivavaka mitokana, na ianao ailleurs any amin'ny toeram-piasanao, na tsy fantatro n'aiza misy anao, na tsy fantatro hoe ohatrany eo ihany koa ny fanompom-bavaka izay marisy lahatra anao par rapport amin'izay zavatra nazavaiko izay. Anjaranao ny mandinika satria Andriamanitra dia miandry an'io culte raisonnable io fanompom-panahy mety tokony ataontsika io par rapport amin'ny zavatra nazavaiko nainga tamin'ny soratra masina tsotsotra teo. Voarainao ny afatra tianao Jesosy, mankasitraka foana.